nitsidika amin'ny filohan'ny antenimerandolona Honoré RAKOTOMANANA ny délégation avy amin'ny groupement du sud na ny GDS izay notorian'ny mpandrindra nasionaly amin'ny faritra Toliara Badiga Alizé androany tetsy amin'ny Lampananosy kely. Fampahafantarana ny fijoroan'izy ireo ny votoato amin'ny fiaonana. Ny GDS moa dia vondrona tsy manao politika izay misahana amin'ny faritra Toliara sy Fianaratsoa ary mahakasika amin'ny faritra Sivy any an-toerana. Katsaka ny fampandrosoana amin'ny faritra Tsimnosy izay hiaran'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny tsy fandriam-pahalemana ankehitriny ity fikambanana ity, ka izany indrindra no antony nanatonan'izy ireo nitondra fanjakana sy ireo vondrona iraisam-pirenena mba hisian'ny fiaraha-miasa maharitra. Zareo zany dia manana fandrindra zany hoe mba hiady amin'ny tsy fandrian-tsakafo ary hiady ihany koa amin'ny tsy fandriam-pahalemana zany. Manana fandrina zany mihitsy zareo ary izay zany tena ataontsika hoe lidina ny fikambanana zany na tena hoe izy zava-nikidre fikambanana zany. Ny nanay moa zavatra amin'ny SENAT moa zany dia hoe satria mijery ny zavatra ataontsika hoe manirina voaka ny toerana any. Dia rehefa avy eo ny olana misy amin'ny voaka any dia taterinay amin'ny fahefanam-pahateraka, dia fahefanam-pahateraka avy eo no manao izay ampifanondrana ny commune rehetra zany. Nefa kosa efa mitsangana moaty zany dia ataontsika hoe alliance parlementaire de Madagascar. Tsy manao politika fa mitsandraka ny fampandrosoana amin'ny lafiny rehetra amin'ny faritra atsimo Madagasikara izay anatin'ny faritany Fianaratsoa sy Toliara. Izay no nahatonganay nanatona ny filoha androm-panjakana faharoa eto Madagasikara napahafantatra ny fisian'ny groupement du sud. Izay dia malalaka ary vonona hiara-iasa amin'ny gouvernemanta malagasy, vonona koa hiara-iasa amin'ireo organisme international misy eto Madagasikara mba ho entinay manatanteraka ny objectif ny groupement du sud.